Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany fahatelopolo ny volana Ramadan. Midika izany fa mifaran'androany ny fifehezana amin'ny volana Ramadan 1447-2026. Rehefa ifarana tahaka zao ny fifehezana amin'ny volana Ramadan, dia misy fanompona anankiray no didiny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ho an'ireo mpino islamo izay tanterana mialohan'ny salat al-Eid. Tsy inona izany fa ny zakatul fitr. Ny zakatul fitr dia vary 3 kilao avoaka amin'ny mpino islamo isam-batan'olona mialohan'ny salat al-Eid, na ihany koa lela-bola izay mitovy lanja amin'ny vary 3 kilao isam-batan'olona omena an'ireo mahanitra. Noho izany ry mpino islamo, isao ny isanareo ao anatin'ny tokantrano, ohatra 10 isanareo ampitomboy vary 3 kilao zany, dia lasa 30 kilao avokanao omenan'ireo mahanitra. Tadidio fa izany zakatul fitr zany obligatoire, tsy maintsy avoakan'ny mpino islamo rehetra mialohan'ny salat al-Eid. Isao avokoa ny olona ao an-tokantranonareo, na ny zaza, na ny olon-dehibe, na ny vehivavy, na ny lehilahy, na antitra, izay olona ao an-tokantranonareo, eny fa hatramin'ireo mpanampy izay ambany fahefanao sy ireo olona izay mipetraka sotezainao ao anatin'ny tranonao, dia tafiditra ao avokoa izany. Fa raha ohatra kosa ianao anisan'ireo olona mahanitra tsy manana an'izany lela-bola na vary 3 kilao izany, dia anao no mandray sy tolorana an'izany vary 3 kilao zany na izany zakatul fitr zany, insha Allah. Inona ny fahendrena fonosiny zany? Dia teny mpaminany sallallahu alaihi wasallama araky ny hadisy notanteriny Ibn Abbas radiallahu anhu manao hoe: farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sadaqatul fitr tuhratul lis-saimin min al-laghwi war-rafth wa ta'matul lil-masakin. Mpaminany sallallahu alaihi wasallama nandidy ny famohana zakatul fitr mba ho fanadiovana andreo mpivehivava manoloana ny teny tsy voahevitra, teny ratsy na vavaratsy na teny vetaveta na avoakanao nandritra amin'ny fifehezana, ho fanadiovana anao amin'izany teny tsy voahevitra zany. No sady ihany koa izy io fampisakafona an'ireo mahanitra mandritry ny andro ny Eid, ka tsy maintsy avoakantsika izany zavatra izany. Izy io kosa dia avoaka mialohan'ny salat al-Eid, satria mbola niteny mpaminany faman addaha qabla salat fahiya zakatun makbula wa man addaha ba'da salat fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Izay namoaka ny zakatul fitr eo mialohan'ny salat al-Eid dia ho raisina ho zakatul fitr, fa izay namoaka an'izany kosa aorian'ny salat al-Eid dia lasa sadaka tsotra, ohatra mahazatra antsika izany. Ka ho antsika mpino islam, miazakaza mamoaka an'izany amin'izao fotoana izay resantsika zao, efa tokony hamoana an'izany zakatul fitr zany. Mamoaka an'izany antsika androany, mandra-pahatonga ny rahampitso alohany amin'ny 7, satria mety amin'ny 7 sasany ny salat al-Eid, dia eo tsy maintsy hamoantsika an'izany insha Allah. Jereo ny olona akaiky anareo, olona mahanitra eo aminareo, na ihany koa afaka alefanareo aty amiko, dia zany ho mizara azy amin'ireo olona mahanitra insha Allah. Zay no fampatsahivantsika androany. Mirary Eid mubaraka ho antsika jiaby, mirary farany Ramadan tsara ho antsika jiaby. Engany Allah mandray ny fifehezantsika, engany Allah tsika mbola mamentsika tombonandro atratra amin'ny volana Ramadan amin'ny taona ho avy, apartao betsaka any amin'ny hafa ity video ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.